Araka ny foronan'ilay poetara izay hoe antara tsy hitanono fa izay masany manara antara. Ny antara dia hitony ilazana toby mangatsika iray izay anasana ny olona ovary, ifampizara sy ifampitondra izay fantatra, ifandringona, ifampizara ny momba ny tantarany Madagasikara. Anona masina! Masina masina! Atao tsy fatany zany lena zany! Io! Atao tsy fatany mitsameky zany! Masina! 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 Ny antara dia olonan-tsary fanadihadiana iray izay fampizarana aminao ny tantarany trangany olo-manga taloha sy nandritra ny vanim-potoana fahampanjaka, fandarana iray, olona iray, arahana isam-bolana eto amin'ny televiziona malagasy izay hita sy anaporofona maneran-tany sy manerana ny Madagasikara ny amin'ny fahatsaran'ilay olo-manga ny Madagasikara tsy voatery teto imerina ihany fa manerana ny Madagasikara. Dia nisy tany no raisiny tamin'izay fa tsy dia anankiray ary teo no nitenenany iray beany azy hoe ianao no ialano no tompony ny tany sy ny mangatany. Andrena fa mimerina io taminazy mbola kely. Ia, mbola kely, tena mbola zaza mihitsy izy no nampisafidianina teo zavatra eo. Vitsy arakavitsiana ny olona mahafantatra fa efa nomany ny ray be ny atriny ela fa andrena fa mimerina hitondra ny tany sy ny fanjakana. Dia arak'izany dia misy ny endrim-pitantarana izay andravany ity fandarana tanana ity izay raha miasa amin'ny zareo mpahay tantara mifamondrona ao anatin'ity fikambanana atao hoe mamoela izay ifamondronan'ireo mpahay tantara sy mpikaroka tantara hitondra ny fahaizana, ny fahalalany ary ny fikarohana, ny fanatsarana sy fanamafisana ity fandarana atao hoe antara.